Mahafalatra ny revana malala rehetra amin'ny tompo miarabantsika tsirairay avy mahatratra ity sabotsy fasivy amby roapolo ny volana novambra taona 5 amby roapolo amby roa arivo atao anatin'izao sakafom-panahy io izao indray hibanjinantsika trany sady efa mamaraparany tsika ny loha hevitra manao hoe mandrasa ho avy ny tompo hivavaka isika riavana ry Andriamanitra ray ny famindrapo ray ny fahasoava no faly ny fonay midera mankalaza mame voninahitra anao noho ny amin'ity fotoana ity indray tombonandrom-pahavelomana omenao anay ity indray iarahanay aminao anto anatin'izao sakafom-panahiny io izao satria manakambara aminay ianao tompo mitenena aminay Jehovah-Andriamanitra miaraha aminay manatrehanay mba izao fotoana izao mba fotoana anankiray tena fotoana maminay andraisanay ny teninao nylay mamy toy ny tantely eo ambavanay ka mba hanananay izany eny ambavanay eny foana ihany koa ao am-ponay any an-tsainay mba izarahanay ny teninao amin'ny olombelona rehetra de misaotra tompo Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary havana ny sakafom-panahintsika amin'ny teny ity dia arak'izay hita ho amin'ny Petera faharoa toko fahatelo. Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahavalo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Toy izao mivaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa ary malala izao zavatra iray loha izao no aoka tsy ho adinonareo. Ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo taona ary ny arivo taona toy ny indray andro. Ny tompo tsy hamela ny teny fikasana arak'izay ataon'ny sasany ho falehany ny fahaelany azafady fa maro-po aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra fa ho avy tahaka amin'ny mpangalatra ny andron'ny tompo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy ary ho levony ny afo ny tenany zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaharaka an'Andriamanitra sady manana ny tena no mampahafaingana ny fiaviany ny andron'Andriamanitra izay hahamay sy hahalevona ny lanitra sy ary handoro sy hampiempo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry malala satria manantena izany zavatra izany ianareo de mahazo toa mba ho hita tsy manatsiny amampondra eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana ary ny faharimpon'ny tompontsika dia ekeo ho famonjena tahaka ny voasoratry Paoly rahalahy malala taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Anapaka ao am-ponareo ny ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ny epistily soratan'ny Petera moa zany mazava ho azy de raha n'ity epistily faharoa ity de manomboka tamin'ny fananarana ny mpamaky izy mba iorona tsara n'izay maha olom-bo afidy sy maha olom-bo antso azy ary Petera de mananatra ihany koa ho an'izay olona mamaky an'izao epistily zao mba tsy hifandray amina mpamina ny sandoka fa manjary hiara ny fitsaran'Andriamanitra ireny. Ary raha mijery manokana isika n'izao hoe Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo zao Petera ny manoratra ary ho sehatry ny tsikera nataon'ny olona no anoratany an'izao Petera faharoa toko fahatelo zao
satria maro ny olona no miteny aiza izay fieverany izany ary to tsy tonga akory ny jesosy ary ahoana koa zany tokony efa tonga izy am'izao nefa mbola tsy tonga ihany fa ahoany e fa inona ny zavatra mitranga sitsisa de petera tena miteny mihitsiny hoe ny faharetan'ny tompo de famonjena ho an'ny olona rehetra ny faharetan'ny tompo de famonjena ho an'ny olona rehetra satria ireo kristianina tamin'ny andron'ny petera de efa nanomboka nanao hoe aiza ilay fiverenana nampanantenainy e nandalo ny taona manko nandalo ny fotoana nandalo ny andro ny ora sy ny sisa ny ova ny taranaka nefa tsy hita izay fieverana manamarika zavatra lehibe maromaro i petera ato am'izao a epistily zao ny voalohany am'izany de izao hoe tsy mitovy ny fotoanan'andriamanitra ny fotoanan'ny olona tsy mitovy ny fotoanan'andriamanitra ny fotoanan'ny olona ary zay le ambara teo iny le hoe fa nyray andro de arivo fa nyray andro de arivo taona ary ny arivo taona de nyray andro andriamanitra manana ny right time in the right place fa tsy tsika olombelona rehetrarehetra ny faharoa de zao ny fahataran'ny tompo de tsy fahalemena fa mbola famindram-po menatsika zany ny tsy fahatongavan'ny tompo am'izao fotoana iresantsika zao de mbola famindram-pon'andriamanitra amiko sy aminao ny fahatelo de zao ny andro farany nany hoe ny farandro mihitsy moa zany e dia tampoka tsy mampiomana fa miteny fotsiny izy hoe miambena ianareo e fa ho avy tampoka tahaka mimpangalatra ny fahaefatra de zao ny mpino tsirairay avy de antsona iaina amin'ny fahamasinana ny mpino tsirairay avy de antsoina iaina amin'ny fahamasinana ary io lay nyteneniko tany tamin'ny voaloham-boalohany teo hoe ny faharetan'ny tompo de famonjena ho an'ny olona rehetra ny faharetan'ny tompo de famonjena ho an'ny olona rehetra ndeo vavahantsika tsirairay reo anankidimy reo e nataontsika malakilaky fa aza matahotra raha mamaky ny soratra masina tokoa manko isika de zay mihitsy nanela lazainy ao e ahoana izy lasa aloha vetivety fa lasa mivadika ilay versionko ahoana izy izy ny amin'ny andinin'ny fahavalo ry malala zao zavatra iray loha zao ihany no aoka tsy ho adininareo ny indray andro amin'ny tompo de toy ny arivo taona ary ny arivo taona de toy ny indray andro zay le lazana tamintsika voalohany teo hoe tsy mitovy ny fotoanan'andriamanitra sy ny fotoanany olona matetika tokoa tsika rehefa mangataka rehefa mivavaka amin'ny tompo mangataka valim-bavaka amin'ny tompo de mangataka an'izany androany mangataka an'izany rehefa aveo vo vita ny amainina de fa bo io le izy fa ndray andro amin'ny tompo arivo taona ny arivo taona amin'ny tompo indray andro ny dikan'izay de hoe samy manana ny fotoanany io fa ndao hiaraka iandro ilay fotoanan'andriamanitra isika hiaraka angataka ilay fotoanan'andriamanitra isika ny faharoa de zao araky nylay nytenenina teo ny fahataran'ny tompo de tsy fahalemena fa mbola famindram-po omeny atsika ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay lazain'ny olona sasany fahaelany fa faharim-po aminareo azafady fa faharim-po aminareo izy azafady ka tsy hisy tiano very fa mba ho tonga ny fibebahana izy rehetra zany anela tian'andriamanitra atongavany e ny antom-bola tsy mahatonga an'andriamanitra zao ankehitriny zao de satria mbola misy lay atao hoe famindram-pony aminao mbola miandry anao hibebaka izy nisy olona anankiray zay dia mamilava le ranga io fa rehefa nanapa-kevitra izy
zany ndray de tsy sotro toka iny ntsony manomboka izao de rehefa tsy ny sotro toka iny tokoa izy voadonany tômobila maty de hoy isika hoy ny olona hoe ay maty rakotomanga na tsy hoe rakotomanga izy avokory fa mba tenenina fotsiny le izy maty rakotomanga izy rakotomanga mamilava mamy mitokandre ay efa niova fo mihitsiny izy efa de misy olona malahelo vo niova fo izy de maty kanefa izay le famindram-po nomen'andriamanitra anazy zay mihitsy ny andrasan'andriamanitra fotoana ela tamin'ny ariny lay fotoana right time tamin'andriamanitra ka nampiova azy vonjen'andriamanitra izy zay le izy ry havany zany akory tsy midika hoe tsy bebaka mihitsy ny ianao fa so maty tsia mibebadeny zao fa so maty eo koa ianao kanefa mbola tsao mibebaka eo ianao sy ny tranonao ny fahatelo ry havana de zao ny farandro na hoe ny andro ny tompo dia tampoka zay le mbarany manomboka amin'ny 10 ao fa ho avy tahaka mpangalatra ny andron'ny tompo ary amin'izany lanitra de ho lasa amin'ny firimorimoana mafy ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra ka ho may avokoa ny tany sy ny asa eo aminy ianao miariarena ho anao ety an-tany raha tonga androany ny tompo ataonao aiza ny arenanao tsy atondry ianao na sila na tapa-panjaitra ray azy fa ahoana ny fanahinao miomana avana miomana miambena fa ho avy tahaka mpangalatra ny fiavian'ny tompo ho avy tahaka mpangalatra ny fiaviany Jesosy Kristy any amin'ny rahony lanitra fa miandry anao izy miambena ianao ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fiambenanao no andrasan'ny tompo ny fiarovanao ny tenanao no andrasan'ny tompo de miambena fa efatra de zao ny mpino rehetra de antsoina hiaina am'izany atao hoe fahamasinana izany amin'ny 1:12 ao mitenenina an'izany koa raha ho levona ary izao zavatra rehetra izao tokony hanao ahoana ny fitondran-tena masina sy ny te-panahinareo araka an'Andriamanitra atsoin'Andriamanitra isika mba ho masina hiaina fahamasinana ao anatin'izany hoe fiandrasana ny tompo zany mandrasa fa ho avy ny tompo fa mba hahatonga ny tompo mila masina ianao aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovahandriamanitra reo zany ny ao anatin'ny soratra masina ny tompo ry havana de miandry anao amasino ny tenanao mangatanon'Andriamanitra meo hoanahy ny fahamasinana avy aminao Andriamanitra meo hoanahy lay fanahy masina avy aminao Andriamanitra mba hamasinay mba ho tsy manatsiny tsy manapondro aho raha miseho eo anatrehanao ino manko le ho anatrehan'ny olona ninona fahamasinanao tsy maintsy misy anao hoana eo fa eo anatrehan'Andriamanitra ianao mila marina eo anatrehan'Andriamanitra ianao mila masina eo anatrehan'Andriamanitra ianao ny mila madio ry havana malala rehetra amin'ny tompo fahadimy de zao ny faharetan'ny tompo de famonjena ho an'ny olona rehetra ny faharetan'ny tompo de famonjena ho an'ny olona rehetra ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo tena atson'Andriamanitra isika mba handray an'izany hoe famonjena omen'ny tompo atsika zany satria raha
ny ambarany amin'ny andiny fa efatra ambin'ny folo e sy ny fadimy ambin'ny folo satria manantena izany zavatra izany ianareo dia mahazotoa mba ho hita tsy manatsiny tsy manapondro eo anatrehan'andriamanitra ianao ary ny faharipon'ny tompo de ekeo ina moa le rehefa miresaky tsika hoe ny eto moa zany tenenina hoe faharetam-po fa faharimpo ino no lay atao hoe reny le atao hoe ny vokatry ny fanahy fa mivokatry ny fanahy kosa de fitiavana faharimpo famoram-panahy fandeferana izany vokatry ny fanahy zany no entina amonjenanao ry havana malala rehetra amin'ny tompo manana fahendrena manana fahendrena sy fiadanana fihavanana fahamasinana eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompotsika fa rehefa nananao zany e voavonjy ianao isan'ny olombonjena ianao ivavaka isika ry havana tompo ranay be fitiavanao misaotra anao izay misaotra e fa noho ny fitiavanao sy ny fitsombinanao anay ny mbola mahatoy izao anay misaotra anao andriamanitro ary ampio ary izay mba tena hanananay tokoa zany hoe fahamasinana eo anatrehanao zany ka hijoroanay tsy amikenatra eo anatrehanao rehefa tonga eny amin'ny raha olo-lanitra ianao Jesosy Kristy mba izahay tokoa anie le teneninao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamy kely ianao ka ho tendrena mpanapaka lehibe midira amy fifalian'ny tomponao tsara ny tompo ny maheno zany teny zany indrindra fa ianao no miteny an'izany aminay tareo amin'ny alalan'ny fanahinao masina zay mba hatakaranay hatrany ny hevitra ao Andriamanitra mba hitondranay ny fiainanay araka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy amen eny ary avako de samita ain'Andriamanitra indray tsika rehetra